Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason eto amin'ny radio Fania. Henoy ry Tompo ny feoko miantso anao, tonga hamonjy ahy, aza manary ahy, aza mafoy ahy, ry Andriamanitra mpamonjikio. Agnatina faliagna ampitsikina amin'ny karavoagna anao entiny miarahaba anareo. Anareo eo ve jiaby tsy ankanavaka. Anareo zay mpagnaraka tsy tapaka sy manjoy ity onjapeo ny radio fanirama amintsika ity. Onjapeo natao ampitamotra tsika jiaby ologno raiky. Natao ihany koa ho fagnitaragna ny vaovao mahafaly Kristy. Asesiky zay gnaravogna ndraiky faliagna zegny zahay no manasa anareo hagnaraka tsy tapaka ity onjapeo mamitsika ity. Isaranay anareo zay mpagnaraka tsy tapaka. Fa indrindra hagnaraka ny toroteny ndraiky fampianaragna entiny ray amandrenitsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny fampianaragna ndraiky toroteny arosony amintsika iniany ity. Izay raha ny fagnazavagna entiny loa hevitry lehibe amezan'ny eglizy amintsika niany ity hoe ianareo no fanjaka ampisorona. Araky zany ary arantsika ampinona, ampitiavana ary amin'ny fanantenana izany amin'izao alahady fa raiky ambin'ny folo tsotra mandavantaona izao. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Eksôdy. Tamin'ny zanandro zany no tonga tany amin'ny efitry Sinaia ny zanak'Israely, dia nitoby tao an'efitra. Tandrify ny tendrombohitra no nitobian'ny Israely. Niakatra ho ao amin'ny Andriamanitra i Moizy, dia nantsoy ny Tompo tao an-tampony tendrombohitra ka nilazany hoe izao no ulazainao amin'ny taranaki Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Hitanareo ny nataoko tany amin'ny Egypte sy nitondrako anareo tamin'ny elabory mahery ary nitariako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny raha mihaino feoko ianareo sy mitandrina ny fanekeko dia ho vahoakako manokana eo amin'ny firenena rehetra, satria ihany ny tany rehetra, fa ianareo no fanjaka mpisorona ny firenena masina ho ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakiteny masina faharoa, taratasin'ny masindahy apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, fony mbola tsy manan-kery isika dia maty tamin'ny fotoana voatendry Kristy mba hamonjy ny ratsy fanahy. Saika tsy misy manaiky ho faty hamonjy ny olo marina, ary angamba isy ihany say maty hamonjy ny manao soa. Fa izao kosa no naneho an'Andriamanitra ny fitiavanantsika. Fony mbola mpanota isika no maty hamonjy atsika i Kristy. Koa maika fa izao efa no hamarininy tamin'ny rany izao dia tsy maintsy ahafany amin'ny atezerana mihitsy. Satria raha fony mbola fahavalo aza isika nampihavanina tamin'Andriamanitra noho ny nafatesany zanany. Maika fa raha efa nampihavaniny dia tsy maintsy voavonjy noho ny fahavelomany tokoa. Tsy izany ihany koa fa isika dia mifaly amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahazoantsika ny fihavanana ankehitriny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ombantsika mianakavy anene Tompo, Utanteraka tokoa iza. Evanjely masina nosoratany masindahy Mateo. Voninahitra leo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany
I Jesoa dia onena nahita ireto vahoaka be nijaly sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, nivary hojinjaina be fa nipijinja ny vitsy, koa mianta amin'ny tompombary mba aniraka mpijinja amin'ny variny. Ary niantso ny mpianany 12 izy ka nanome azy fahefana androaka fanahy maloto sy anasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Ary ireto no anaran'ny apôstôly 12. Ny voalohany dia Simona zay atao hoe Piera, dia André rahalainy, Jakoba zanaky Zebede sy Joany rahalainy, Filipo sy Bartelemy, Thomas sy Matthieu le publikana, Jakoba zanaky Alfe sy Tade, Simona le Kananeana ary Jodasy Iskariota le namadika azy. Ireo no 12 zay irahin Jesoa rehefa noafatra fariny hoe aza manaraka ny lalana mankany amin'ny Jentily ary aza miditra amin'ny tanànan'ny Samaritana, fa aleo mankany amin'ny ondro very amin'ny taranaka Israely. Ary raha mandeha ianareo mitoria hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roahy ny demony. Nahazo memempona ianareo koa manomeza memempona. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Izany are ny teniny Tompo. Eo anao i Kristy. Ry kristianina hava malala, manomboka ny mandavataona tokoa isika izao, ka ny tenin'Andriamanitra rosy ny Eglizy dia entina anampy isika andalina ny finoana mba hivatra sara sika ao amin'ny Kristy ka ho kristianina tokoa, satria araka ny averimberisika matetika teny io kristianina dia avy amin'ny Kristy fa sy hoe mifanohitra amin'izay, izany hoe ny olona miombona amin'ny Kristy no zary kristianina, ka rehefa tena kristianina dia Kristy mpiarabelona amin'ny olona. Izany raha teo ry kristianina hava malala no tanjona tiasika tratrarina amin'izao synôda fahafito erahasika miatrika izao, ahatonga sika ho Eglizy olo velomin'ny batemy miara-dalana mandray antanana iraina missionnaire zary tabernakla velona, ka okary ho ararotsika izao mandavataona zao, irotsahasika bebe koa, idirasika lalindalina koa amin'ny fifampitrahofana sy ny fandaliana, ary indrindraindrindra amin'ny vavaka, fa indrindra moa ity tapany faharoa mikasika ny tontolo iainana dia ny fianakaviana Eglizy kely miaro sy mikazy ny tontolo iainana. Ka izay indrindra ary ry kristianina ava malala sy magaga raha mandinika ny tenin'Andriamanitra hoentsika isika no mahasapa tsara arak'izay fandalina mpinoana izay, fa izao fanomboan'ny vanim-potoana mandavataona aorianany baka izao, ny vakiteny androany amin'izao alahady 1 mandavataona izao, dia mitona antsika mianakavy, asika olo raika ziaby, asika EEV andinika lalindalina koa mikasika ny vocation sika tsiraikiraiky.
mety gaga isika fa vocation no teny nampiasaina fa sy fiantsoan'Andriamanitra toy ny majatra. Ny antony dia sotra satria sy fiantsoan'Andriamanitra fosiny amin'izao ny resaka eto fa sady antsoin'Andriamanitra isika no mamaly an'izay antso izay ary isika no mamaly azy ary izay antso izay no manosika isika entan'ny fahasoavan'Andriamanitra mampifanaraka ny fiainantsika amin'ny antso izay nentefa amintsika. Mazava ho azy zany hafa ny fiainan'ny voatokana, hafa ny fiainan'ny mpanambady. Izay rehetra izay no atao hoe vocation, zany hoe ilay hitasika ty ivelany dia sy hoe zavatra anankiray fosiny no mandrafitra an'io fa tolagna antso avy amin'Andriamanitra, valy avy amintsika ary fiainana vokatra n'izay antso sy valy avy amintsika izay ahitasika ny fivelarana ary ahitasika fiadanana. Noho izany tokony ho sapasika fa fanomezana tahaka ny finoana ny vocation ka Andriamanitra mandrakariva ny tompon'ny fiantsoana ary raha miantso izy dia mba anatanterahana iraka izay le fiainana. Io iraka io kosa dia miteraka andraikitra ho an'izay mamaly ny antso. Raha ny fidiny vahoakany Andriamanitra dia nanana ny andraikiny amin'ny maha patriarka azy Abrahama. I Moïse koa dia nanana ny anjara asany amin'ny mampitarika na mpitondra vahoaka azy. Ao amin'ny testamenta vaovao no fidiny Jesosy ny apôstôly mba natanteraka iraka dia ny fitoriana ny fampelezana ny vaovao mafaly. Tokony ho sapasika ireo voantso rehetra fa Andriamanitra no miantso. Izy ny tompon'ny fiantsoana fa ianao kosa ny tompon'ny valy ary avy amin'izay noho ny fahasoavan'Andriamanitra miantso sy noho ny ezaka ataonao dia mivelona an'izay fiainana araky ny antsoan'Andriamanitra sika izay sika eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ka tsara no mamaritra an'izay amin'izao fanomboasika ny vanim-potoana mandavataona izao ary indrindra koa moa fotoana fandalinana mikasika ny vocation izao araky ny reny ban izay miely any amintsika any miresaka momba ny ireo diakra ho amasinina ho pretra ka izay indrindra sy izy ireo ihany fa ao ihany koa ireo masera misy mavita novisia ka iroso amin'ny voady voalohany inona ny metodika an'izany. Ao koa ireo izay miroso amin'ny voady farany ary indrindraindrindra satria zava-dehibe io sy ho isy izay vocation izay raha sy isy mitokatrano ka izay koa fotoana fiomanana amin'izany koa izao ary fantatrasika koa fa misy filazana ataon'ny pretra mikasika an'ireo izay miroso amin'ny tokatrano kristianina. Zay indrindra ry kristianina havana no tsara andiniansika amin'izao fanomboan'ny vanim-potoana mandavataona mikasika ny vocation. Ka ao mivaky teny voalohany indrindra boky Exode 7:20 dia mampatsiahy ny safidy manokana nataon'Andriamanitra rehefa tonga tany anefitra ny vahoaka Israely izay zotra makany amin'ny fahafana tanteraka. Raha ny fidy sy ny antso ny vahoaka jody Andriamanitra dia lahatra efa nosoritany meloha amonjena ny olombelona. Voantso anatanteraka iraka sy mitovy amin'ny firenen-kafa ny vahoakan'Israely. Hita taratra amin'ny lafy zavatra roa mazava izany fomba niainany ny vahoaka voafidy izany. Sy izy ireo no nifidy an'Andriamanitra fa Andriamanitra no nifidy azy ireo ary sapasika ihany koa fa i Jesosy dia mamerina an'izay fisafidianana izay ka nambarany hoe izao no nifidy anareo sady amokaranareo izy. Tany am-pendohana niankina tanteraka tamin'ny misterin'Andriamanitra izany fiantsoana izany. Tatioariana sy afa-nisaraka tamin'olombelona Israely fa vao mainka azy nanome azy andraikitra eo anivon'olombelona rehetra. Raha eo amin'ny lafiny maolona dia nihitatra ho an'ny olombelona rehetra ny antso. Milaza izany fa Andriamanitra irery ihany ny tompon'ny safidy sy nampisaraka ilay voafidy amin'ny hafa sanatria nivokatry n'izany fa nanome andraikitra azy eo anatrihan'ny hafa. Ny fanatanterahana ny iraka no nandrafitra ny tantaran'ny Israely izay azo ampitaina amin'ny lamba rovitra matetika arzerina sy misy farany. Asehon'Andriamanitra fa tsy mba mivadika naoviana izy fa Israely kosa sy misaritra miovaova. Nofidian'Andriamanitra isika ka tonga pina ary manjary rasambatan'ny Eglizy
moa ve mitantara sika maha kristianina vita batemy amin'ny maha eo ve sika sy mitovy amin'ny tantaran'ny Israely ve izay mibetika mizotra amin'ny lala mahisy sy marina ary mibetika mivoana sy miboroka amin'ny lalan-diso. Izay tokoa ny fiainansika. Raha ny dinina ary ny evanjely enintsika teo dia hitasika fa niantsoiny Jesosy ireo apôstôly 12 ary avy eo ny ray mino aho fa na dia sy mandinika lalina ny lasoratra azika dia asapa ny fomba fiasa sy ny fomba fanaon'i Jesosy. Hita i Jesosy eto ity safidy nataon'i Jesosy manoloana ny mpianany ity dia tanteraka noho ny fahasapany ny zavamisy. Inona io zavamisy io? Ary aoko ho sapasika ihany koa, ary izay no mahatonga sika manao ny vavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Fa indrindra isaky ny alakamisy raha nahita ity vahoaka marobe ity Jesosy dia honena azy ireo izy satria nijaly sy nafoy toy ny ondry sy misy mpiay. Arak'izany dia sy niafina tamin'i Jesosy ny zavatra iainan'ny vahoaka ary mino sy matoky sika fa sapany Jesosy ihany koa izay fiainansika izao. Ny fahorian'olombelona miaiai sika, mitebiteby sika, ny fahakivi sika fa indrindra miatrika an'izao krizy izao mizaka sy mibaby izany fahisaranana mianjady amin'ny sika olombelona izany Jesosy. Ary izay ny antony ny tongavany entotany. Ary raha enitsika sara ny evanjely tamin'ny fetiny fomasin'i Jesosy dia nilaza i Jesosy hoe mankanesa ty amiko ianareo izay manana enta mavesatra. Fantatra ny Jesosy ny zavamisy eo amin'ny fiainansika fa i Jesosy dia mikarakara sika sy mikolokolo asika mandrakariva. Ny fahitana izay olam-piainansika izay no natonga azy nanambara be ny vokatra fanompozinjany visy. Asehony Jesosy ny problème misy sy maintsy miasa sy maintsy manao zavatra mba hanovana ny toetra raha misy ansika izao. Marina i Jesosy no mibaby fa nefa sy afaka mipetra posiny sika sy mahazo mitandamba araky ny vavaka ataosika amin'ny synody. Ka inona ary no ataosika? Inona ny vahaolana arosika? Inona ny fitaovana tokony ampiasaina? Izavy no antsoina mba hanatanteraka ny asa izay indrindra ry kristianina ava-malala. Izany rehetra izany indrindra no diniantsika ifampitrahofasika iarahantsika mivavaka amin'izao synody izao. Azo lazaina ary zany ry kristianina ava-malala amin'izao fanombohan'ny mandavataona izao fa tena vocation sika vita batemy ny miay izao tontolo izao fanatanterahasika ny synody izao no mampisongadina fa ilaina dia ilaina ny anova izao fiainansika izao mba hahitasika ny fivelarana ny maha olona manontolo sy ny olona rehetra. Indreto ary misy tolo-kevitra fohy de fohy anoizasika ny fandalinantsika fa indrindra mikasika ny tapany faharoa amin'ny synody izay andalinansika ny andraikitra sika eo anivon'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary. Ary raha mirindra tsara io fifandraisasika amin'ny zavaboary io dia afaka mampirindra ny fifandraisasika eo anivon'ny fiarahamonisika. Ary raha mirindra ny fiainan'ny fiarahamoninatsika dia irindra ihany koa ny fifandraisasika amin'ny tontolo-pinoana ka afaka idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Ka izao ary ny tolo-kevitra tsara anizasika ny dinikasika. Voalohany araky ny afatra dia mila mivavaka aloasika. Aoka io no fototra ny fiainansika manontolo mianta amin'ny tompombary mba aniraka mpijinja amin'ny variny. I Jesosy no manipoka an'izay ary izay koa no oka ho sapasika fa avy misafidin'Andriamanitra ary fanomezan'Andriamanitra ny vocation ny fanatanterahasika ny fiainana mahavita batemy. Izao synody ataosika izao dia sy maintsy ao anatin'ny vavaka isika ary izay no ataosika isaky alakamisy. Ny faharoa sara asongadina ihany koa miainga avy amin'izay vocation izay sianso avy amin'Andriamanitra fosiny ny vocation isika fa mitaky valiny ka aokary asongaditsika koa ny fahavononantsika sy ny fandraisasika andraikitra sy antanana ka irosaka bebe koa isika amin'ny dinika rehetrarehetra ataosika. Ny tenin'Andriamanitra mananatra sika fa
fa rehefa tozo fasairanana iray isika dia oka sy andeha anekafa hitady vahaolana akoatry ny vahaolana izay milaza amintsika mankanesa aty amiko ianareo izay manana entamavesatra any amin'ny Kristy irery ihany zany no vahaolana fa isika no tsy maintsy vonona amaha olana voalohany koa amahan'izay olana izay araky ny zavatra mitranga marina tokoa fa manampy asika mandrakariva Andriamanitra manampy asika ny vavaka fa manampy asika sy mahatonga asika andinika sy omina amin'Andriamanitra tokoa ny vavaka ka azo lazaina fa anampy asika miatrika an'izay fahasairanana izay fa aoka nefa ho fantatra asika fa sy maintsy avy amintsika ny tena vahaolana ary zay no antony anaovantsika an'izao synôda izao ry kristianina ava malala sy maintsy ielasika zany ny fakapanahy zay mitarika ansika anilika amin'ny hafa ny adiditsika ny fandososika ny anjara tsy maintsy tanteraisika aoka ho sapasika fa isika ny tsy maintsy tompony andraikitra voalohany amin'ny vocationsika mba anamavainasika ny tenasika tokoa manko dia voa ny fakapanahy isika manilika amin'ny hafa raha ny marina nefa araky ny fisika teo dia tsy maintsy mandiny tenitsika ary tsy maintsy fantasika fa sy misaraka amin'ny vocation ny fahafoizana sy ny fanompoana io zany ny kritera lehibe ahafantarana fa mirosaka tokoa isika raha mahafoy ary manompo ary io moa efa nitsipizitsika matetika amin'ny alalan'ny famenona ny sazoa sota zay anambarahasika fa miroso isika noho izany tsy maintsy masapatena ho tompona andraikitra isika ry kristianina ava malala ny safidin'Andriamanitra tamin'ireo mpaminany sy ny apôstôly dia mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra ahavonjy ny olon-drehetra fa ireo voafidiny rehetra dia manana didy asa sy mahazo mijanojany foana ary ampahafantatra amin'ny hafa fa tompona andraikitra tokoa izy ireo amin'ny fanatanterahana io asa goavana io fivelomana ny vocation io izay namaly ny anso voafidin'Andriamanitra dia mitondra ny maha olombelona azy ka aza gaga isika raha misy ihany koa ny fahalemena sy ny fahosana mba ny fahotana fantatra Andriamanitra ireny rehetra ireny kanefa mila sika Andriamanitra. Dieu a besoin de nous, l'église a besoin de nous. Ilaina ny fiarah-miasa amintsika samysika koa aoka hoy ny papa sy isy izay ilaza hoe tsy mila anao aho mila ny hafa isika ahafahasika miroso lalindalina koa ao marina nefa ny tsy maintsy anatanterana an'izay amin'ny alalan'ny fahafoizana ny tsy maintsy anatanterana an'izay amin'ny alalan'ny fanompoana ka isika koa dia ilain'Andriamanitra ny fiarahasika miasa amintsika samysika ihany koa mila n'izay fiarah-miasa zay fiombonana ary izay ny atao hoe synode miara-dalana eglizy miombona miara-dalana eglizy velona mandray atanana ka iraina ho tabernakla velona ho Kristy mpiarabelona amin'olona ary izay indrindra no ambarany masinday Paoly fa mila asika Andriamanitra na dia ao anatin'ny alementsika azy isika ho indrindra i masinda Paoly raha miresaka an'izany tokony atoky azy isika atoky an'Andriamanitra fa na dia eo azany falementsika dia izy no miara-dalana amintsika ihany koa momba ny alehiben'ny adidin'ny kristianina eo amin'ny fiarahamonina manoloana ny zava-misy ankehitriny fa indrindra ny olana ara-piarahamonina sy ara-politika izay mikiky ny firenena hitasika amin'izao krizy izao dia oka ahay amaky ny sitrapon'Andriamanitra isika tokana nefa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ahatonga sika ivelona ny marina ivelona ny fahafoizana ivelona ny fanompona ka amin'izay tahaka ny Kristy isika ny Kristy mpiarabelona amin'olona ka zary fanasina sy fahazavana noho izany ry kristianina ava malala isika sy kiraikiraiky dia manana didy ivelona n'izay vocation sika zay araka ny toerana
misy isika ka ao anatin'izay isika mifanasoa sy mifampisimbana ary ikasaka ny soa iombonana amin'ireo manodidina asika, anasoava asika sy anasara asika ho an'ireo mpiaramonina amintsika. Raha fitinina ary zany rehetra zany re kristianina ava malala, ny vita batemy tsiraikiraiky avy de olom-boafidin'Andriamanitra, manana didy sy andraikitra hiasa miaraka amin'Andriamanitra ho famonjena ny tenany aloha sy ny hafa ary vonina anohy ny asan'i Kristy eo anivon'ny Eglizy sy eo anivon'ny fiarahamonina. Io no averimberiny ny afatry ny évêque sy ny voamerany justice CP. Io no politika marina hoy ny Papa ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti, politika manasoa ny hafa ao anatin'ny fahamarinana ary ao anatin'ny fanimpona ka mikasaka mandrakariva ny soa iombonana. Amin'ny vakiteny faharoa araky ny voalaza asika teo, dia soritiny Masinday Paoly mazava tsara ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona, na dia sinitsininy eo anatrehany aza izy ireo. Tiany isika, tian'Andriamanitra isika, ary mba nehoany an'izany fitiavana sy manasahala zany dia naniraka ny zanan'ilay tokana mba ho antoky ny famonjenantsika. Raha niaina teo anivosika tokoa izy Jesoa dia niezaka anovan'izay maha olombelona mpanota isika izay, ahatonga sika ivelona indray ny vocation sika araky ny naharian'Andriamanitra sika, ka hanova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, amin'ny fifandraisasika eo amin'ny tontolo mpiainansika amin'sika samysika, ary hanova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ka zary vahoaka mpisorona afaka hanolotra ny tenansika sy ny herisika ary ny fahafoizan-tenansika isika, ary ampiely ny vaovao mahafaly amin'ny mafy fiadanana sy fanantenana amin'ny fiainansika manontolo, ka ampiseho miariary ho hitan'olon-drehetra ny arena sy ny fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika ao. Isika sy kiraikiraika tokoa manko dia samy manana ny talentantsika, ny fanomezam-pahasoavana manokana, ka toy izay io isy fifanoherana ireny dia hoka ho hitondra amin'ny fiombonana, ka ny lalana dia ny fahavononasika hiasa ho an'i Kristy araka izay mety ho vitasika sy kiraikiraika. Io no lazaisika matetika mivelona amin'ny vocation tamin'ny voalohany raha nahary asika Andriamanitra, ka nametraka asika tao amin'ny sany Edena hiambina azy sy karakara azy, manome ohatra ho ansika Kristy ao amin'ny evanjely momba ny fitiavany tokony ananansika ho an'ny hafa, ka ivelomansika izay vocation sika izay hatramin'ny naharianansika araka ny voalazan'ny Masinday Paoly, na iza ao amin'ny Kristy dia zary zavaboary vaovao, ka lasa ny zavatra taloha fa indro vaovao ny zavadrehetra. Namitra-pihavanana tamintsika tokoa Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, ka tonga fianakaviana raika isika, fianakaviam-ben'Andriamanitra, Fratelli Tutti toy ny Papa François, ola raika ho isika. No isika fianakaviana raika amin'Andriamanitra dia zary Kristy mpiarabelona, ka afaka manohy ny asa fitorian'ny vaovao mafaly na iza aleansika. Ny ran'ny Kristy no namonjeny ansika, nafono ansika ny aina, isika ihany koa dia tsy maintsy vonona afoy tena ho an'ny hafa. Izany ny vocation ho asika sy kiraikiraika, fa ny fivelomansika azy samy manana izay toerana sy fotoana ary fomba ivelomansika an'izay iraka izay lalana ahafahasika manarina indray ny tranobe iombonana, ka ahita asika ny fivelarana ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo ary ny olon-drehetra, ka hitondra asika tokoa amin'ny fampandrosoana lovanjafy. Eto ampamanana ry kristianina havana, koresika ho torolalana ansika ny afatrafatra ny meny Kristy an'ireo apôstôly ny anyty, mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny iraka nampanaovina azy. Aoka isika tahaka ireo apôstôly 12 fa nahazo anso avy amin'ny Kristy. Sambatra isika mahasapy izany, ka indro samy mamaly azy, ka iraina hitorony vaovao mahafaly amin'ireo manodidina antsika, izay maro no mizaly sy sy atao ankilabao ankehitriny noho ity krizy ity, fa maro koa anefa
ny lina ny andreny tenin'Andriamanitra ka miandry isika mba ho tonga ho anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra. Ny ray nataon'i Moizy ny apôstôly mba hanambara amin'ireo olona tsy manan-kantenaina sy mivadibadika fa misy Andriamanitra ary sy Andriamanitra lavitra fa Andriamanitra miara-dalana amintsika. Izany no iainantsika amin'izao tinoda izao, miara-dalana amintsika tokoa Andriamanitra fa indrindra miatrika izao krizy etresika izao. Indraindray misy kristianina sasany diso feverina fa hoe mitovy daholo rehefa mety ho fiantsoan'Andriamanitra. Raha ny marina kokoa ny vocation, izany hoe sy hain'izy ireo ny manavaka ny anso ho an'ny arena mandalo eto tany sy ny vocation mianso ho an'ny arena maharitra mandrakizay. Ny olombelona tokoa manko amin'ny maha olombelona azy dia mikasaka mandrakariva ny voninahitra sy ny hery ary ny fahefana. Io no fakapanahy manjoasika ka hokary amin'izao andiniansika ny mikasika ny vocation zao tinio sara. So de lavo amin'ny fakapanahy isika fa indrindra moa maro no miresaka mikasika ny fifidianana ka fitadiavana voninahitra, fitadiavana fahefana, fitadiavana vola no aferany. Mampianatra asika kristian'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy mba sy hionina amin'ny fikasana ny voninahitra araka ny fomban'izao tontolo izao, mba sy hirona amin'ny fitiavam-bola ka atao Andriamanitra ny vola ary sy hikasaka ny fahefana ka tady amoritra ny hafa sy ampiasa herisetra indraindray. Firotsahana sy fahavononana feno no takina mba hitoriana ny evanjely, hitondrana ny anjara azy fizaliana isan'andro vaky anoizan'ny asan'i Kristy arak'izay mety ho vita. Ampisehivin'ny masinday Paoly fa tia asika Andriamanitra, mato asika Kristy, nitondra ny fahotansika izy ka isika vita batemy ny tompon'andraikitra amin'izao andro iainansika izao, mitondra an'izay eo amin'ny mpiarabelona amintsika, izay natao hoe Kristy mpiarabelona. Ry kristianina hava malala, mangatahary amin'ny tompombokatra isika mandritra izao Eukaristia raha isika mankalaza zao, mba hanomezany antsika ny fahasoavana atakatra izay vocation sika izay, ka samby ivelona ny vocation araky ny toerana misy asika tsirairay avy. Ry Masiny Maria renin'ny Kristio, renin'ny apôstôly, mivavah mba haivelona ny vocation nay tsikiraikiray izay kazary tabernakla velona. Masinday Joseph ray mpitaizan'i Jesosy ko ampio ny ray mpianakaviana rehetra mba haivelona ny vocation ka hanampy ny zanaka ao an-tranony ivelona ny vocation ihany koa. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiantony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.